Eo amin'ny pejy fahasalamana kosa no anoizantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Maro ireo vehivavy malagasy no tratran'ilay aretina mamany lava na fistule obstétricale ary mbola betsaka no tsy mahafantatra fa azo tsaboina tsara ity aretina ity. Nanamarika ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ity aretina mamany lava ity moa ny mpianatra Paramed eo amin'ny skoly ambony ZSI. Tamin'ny alalan'ny famelabelaran-kevitra notanterahina tetsy amin'ny hôpitaly HJRA no nanamarihan'izy ireo izany ka ny mpitsabo mpandidy manokana mikasika izany aretina izany no nitondra sy nizara traikefa tamin'ireo mpianatra Paramed ny ZSI ny andindininy. Fistule vésico-vaginale. Izay zany ny teman'ny conférence izay netin'ny Paramed GSI androany eto amin'ny HJRA zany ao ampianatra. Ny antony nikarakarana izay conférence izay androany zany dia mba hitana koa nanamarihanay eto amin'ny GSI ny journée mondiale ho an'izay fistule vésico-vaginale zany hoe ny raha amin'ny teny gasy zany dia aretina mamany lava. Misy 50,000 eo zany misy raha eto Madagasikara vehivavy voan'ny aretina mamany lava io. Raha eto amin'izao tontolo izao eo amin'ny 2 millions 5 millions zany hoe tena maro be mihitsy zany vehivavy tratran'io aretina io saingy eo ilay hienatra eo amin'ny fiarahamonina satria enjakenjana ihany zany hoe tsy mahatazona pipi zany ary dia ny antony hoe natonga eto amin'ny GSI nanamarika ny hoe fotoana izay mikasika ny hoe mamany lava io dia fantatritsika moa fa ny Paramed dia manao fitsaboina mahakasika indrindra ny vimereny sy ny zaza ny vehivavy dia izay indrindra no natonga anay zany safidy an'ilay terme mianatra sage-femme zany mpianatra Paramed eto aminay mianatra ihany koa ny asana infirmier ka dia izy ireo zany no andeha hitsabo eny anivon'ny fiarahamonina rehetra reny ka izay indrindra no antony ihany koa zany isin'ny conférence izay atao matetika toy izao anisan'ny fandaharam-pianarana programma eto amin'ny GSI mihitsy zany io resaka hoe conférence miaraka amin'ny docteur iraisam-pirenena moa zany tsika androany izay chirurgien spécialiste mihitsy nandritra ny 13 taona izara ny traikefany amin'ny mpianatra momba ny hoe inona ny zavatra tokony atao mba hialana zany sy sorohana amin'izay hoe aretina mamany lava zay ary inona kosa ny fitsaboina zany izay tokony atao ihany koa zany hoe azo tsaboina tsara io aretina io fa ho antsika vehivavy zany izay sanatria hoe tratran'izay aretina izay dia tokony tsy ho menamenatra zany tsika hanantona ireny tobim-pahasalamana rehetra ireny mba ahafahana zany mandray an-tanana ny fitsaboina antsika zany fanatrehana ny conférence toy izao zany mampivelatra ny sain'ny mpianatra ihany koa mba ahafantarana aya misy fiainan'olona ohatran'izany dia inona zany tokony atao koa mba ahafahako miatrika an'izay.